Kalimera batsika rehetrarehetra indray ato anatin'ity fandaharana voary ity a dia miaraka amin'ntsika sy andratrana anareo amin'ity ity manao ny andry. Ye salama tsara andry a salama ihany koa tsika dia androantsika iresaka zavamaniry indray raha ohatra ka niresaka bibitsika tamin'ny fandaharantsika voalohany. Ka mitindra mitoraka ity zany a ny hoentina amintsika indray a dia ny maro jetsiazy ito arinana ito misy anazy. Izy aloha raha jerevana tsotra fotsiny dia tonga dia hitanao hoe azo tena tsara be ny paoziny a midoroboka be izy a azo atao haingona tanàna tsara mihitsy izy raha fijerena fotsiny indray mandeha ohatran'izao. Ankoatran'izay nefa dia misy foana ireo tsara fatana mikasikasika an'ity maro jejia ity. Raha vao mijery ny anarany fotsiny aloha tsika hoe maro jejia dia tonga angamba dia ilay tanàna izay fantatritsika rehetra no andohantsika maro jegy. Inona ny anton'izay a ndao jerentsika ary. Rehefa miresaka izay maro jejia izay tsika dia genre moa zany izy io ry andreo. Arak'izay ny olazainy tsika izay indrindra dia atao amin'ny genre zany ilay maro jejia. Les espèces zany misy isan-karazany zany hoe mety hisy maro jejia hafa ny espèce, misy maro jejia mbola hafa ihany koa ny espèce fa ny espèce tsika eto dia ny maro jejia enzinis. Dia izy ity zany any amin'ny côte est no tena ahitana anazy zany hoe any amin'ny ala mando ala mafana mando ihany koa moa zany mazava ho azy hoe climat chaud tropical. Dia maro jejia izay efa fantatsika mazava ho azy fa any amin'ny faritra Atsinanana ambonimbony Madagasikara iny. Ankoatran'izay ihany koa nefa ny andry a dia ankoatran'izay hoe espèce zay sy ny genre dia misy ihany koa ny atao hoe famille. Ny famille misy any maro jejia dia ao anatiny atao hoe palmaie. Hitanareo mora fantatra kely izy satria ohatra mipozina palmier ireny daholo izy ngamba tokoa dia hitantsika mazava amin'ny poziny maro jejia izay zavatra izay. Tena izy tokoa ho an'izay efa mahafantatra ary ho antsika vao manao vao na tena liana amin'izany dia ity ilay zavamaniry anankiray izay tsy fahita raha tsy eto Madagasikara dia tsy izy akory izany fa i maro jejia ensenis. Ara-tsiantifika mazava ho azy genre maro jejia espèce ensenis. Arak'izay anaran'izay dia nitsoahana avy tamin'ny anaran'ilay toerana any avaratra Atsinanana nosy any i maro jejia izany hoe maro jejy. Tsy inona akory maro jejy io fa ala lehibe anankiray izay anisan'ireo mandray ny mpiaraka siantifika avy amin'ny sehatra maro isan-karazany momba ny biby sy ny zavamaniry mazava ho azy. Avy tamin'ny fikarohana izay indrindra no namantarana ity hazo ity ary tao maro jejy no nanomezana izany anaran'izany. Satria tsy maro jejy ihany no ahitana ny maro jejia ensenis fa afaka hitantsika manodidina ny ala Atsinanana iny izay miainga avy any avaratra manaraka ny sisin-tanin'ny Madagasikara any faritra Atsinanana ka midina hatraty atsimo Atsinanana. Izany hoe afaka hitantsika maro jejia ensenis any amin'ny faritra Andapa, maro jejy mazava ho azy, Maroantsetra, Betampona, Ifanadina, mipaika hatraty Faradofay. Manana anarana isan-karazany izy io ka miankina amin'ny faritra misy azy no iveovany izany anaran'izany zany hoe omeny ireo mponina any amin'ny toerana tsirairay avy any ka hitan'iza vitsivitsitsika raha toa ka misy ny hoe betefoka, besofina, ovitra lanana, vakaka, menamaso, fohy tanana, satrapotsy kosa hoy ny olona izay monina ivelan'ireo faritra ireo izay no intsony azy. Androany zany tsika dia iresaka karazana palmier anankiray izay tsy hita raha tsy eto Madagasikara. Amin'ny ankapobeny moa zany dia antson'ny olona izy ity hoe betefoka, na beondroka, na mandanjezika, na vakaka, na kona arakarak'izay toerana misy aniriny ity karazana palmier ity. Amin'ny anarana ara-tsiantifika moa zany dia ilay antsona hoe maro jejia ensenis no iantsona anazy. Ity karazana palmier ity dia hita amin'ny faritra maro jejy izany hoe any akaikin'ny Andapa zany. Hita ihany koa izy ity midina aty Maroantsetra amin'ny faritry ny alan'ny réserve-ny Betampona, mandalo any ranomafana ary tonga hatrany amin'ny faritra Andohahela zany any amin'ny alan'ny parc Andohahela any Fort Dauphin. Izy ity ihany koa anisan'ny mampiavaka anazy ity zany
dia ao anatin'ilay karazana hoe marojejo moa zany a dia misy karazany anankiroa fa ny isinisy moa zany resantsika eto a dia tokam-paniry izy ity ary tsy vitany hoe tokam-paniry fa rehefa maniry any amin'ny natiora izy zany a dia manana endrika soratra V izay mizarazara ho karazana mizarazara ho zanadravina 30 ka hatrany amin'ny 90 eo a ny zanadravina entiny ary mahatratra hatrany amin'ny 5 metatra hatrany mihitsy a ny halavan'ny ravina anankiray a any amin'ny toerana tena haniriny. Tsara ho marihana zany fa izy ity dia efa somary manana satam-piarovana marefy ihany satria izy ity zany a dia ankoatran'ny hoe amin'ny zava-maniry hanaingona tanàna anazy a dia azo hohanina ihany koa zany a ny nofony ao anatiny ao ka izay fakana anazy hohanina izay a sy ny fahasimban'ny tontolo iainana haniriny a dia anisan'ny mahatonga anazy hanana an'izay satam-piarovana marefy izay zany hoe efa anisany menasy amin'ny faniriny ity karazana palmier ity. Ny palmier eto Madagasikara moa zany a dia misy andiana mpikaroka manao fikarohana mikasika an'izy io ary tsy mitsahatra mahita zava-baovao zareo ary vaingana ara dia nahita genre vaovao mihitsy ny mpikaroka ny antsoina hoe taina spectabilisme fa raha nikasika ny marojeja isinisy manokana moa zany a dia tsy dia tena misy hatramin'izao aloha mbola tsy dia tena hoe nisy fikarohana manokana natao taminy a fa misy ihany zany a ny olona vitsivitsy zany a izay mamboly an'izy io ary miezaka manaparitaka ny voany sy ny zanan'izy io zany a mba ahafahana mahazo taranaka marojeja isinisy zany. Araka nefa voalazantsika teo dia voasokajy ho toy ny plante ornementale na zava-maniry haingo ihany koa ny marojeja. Noho izany dia afaka ambolentsika izy io amin'ny alalan'ny voany na ny graine. Misy karazany roa ny marojeja dia ny marojeja insinis ito resantsika eto fa misy ihany koa ilay marojeja duranie izany hoe eo anivon'ny espèce no mahasamihafa azy anankiroa. Ny marojeja insinis izay hitantsika eto dia tokatao ary ny marojeja duranie kosa izay ny mampiavaka azy amin'ity anankiray ity dia misampana ny ary atendrony ary ary ny sampana tsirairay any ambony any dia mitondra ny voany avokoa, mitondra mazava ho azy ny vondrombony na ny inflorescence. Ho an'ny marojeja duranie ihany dia ao maro antsetra ihany no ahitana azy. Ho an'ny fianakavian'ny palmier eto Madagasikara dia misy karazany manodidina ny 420 izy ireo, izany hoe mety ho mihoatra satria miova mazava ho azy ny isan'izany zava-maniry zany, ny isan'ireo karazany arakaraka ny fikarohana izay mandeha sy mizotra hatramin'izao fotoana izao. Inona ny ilanan'ny marojeja? Misy ny mampiasa azy toy ny ravaka izany hoe plante ornementale na zava-maniry manome haingo ny tanàna, manome haingo ny ala ihany koa. Misy ihany koa ireo manasokajy azy ho ilaina fiainana andavanandro toy ny fialofana. Misy kosa nefa ireo izay mihinana ny marojeja izany hoe tsy io vatakazo io na ireo ravikazo ireo no hohanindry zareo fa ilay cœur na ovany na ilay fony ao anatin'io hazo io. Marojeja dia satrapotsy vaventy manangona ny ravina efa maina na tsy. Somary voazarazara ny raviny ary mirefy eo amin'ny 5 metatra. Ny vondromony kosa dia miafina ao anatin'ny fototry ny ravina ary tonga tsampana. Ny toerana mety ahitana azy dia anatin'ny alamando ambany toerana, mihazo ny avoana tsy dia avo loatra. Afaka ahita ihany koa izy eny amin'ny ambony toerana, mikitotoana na teteza tendrombohitra mitsatoka. Ny avoan'ny toerana izay ambonin'ny ranomasina mety ahitana ny marojeja insinis dia eo anelanelan'ny 500 sy 800 metatra ka hatramin'ny 500 metatra. Mirefy 8 metatra ny vatakazo, ny ravina kosa dia miisa eo amin'ny 520 ka hatramin'ny 20 izay efa voalaza teo fa mirefy manodidina ny 4 ka hatramin'ny 10 metatra. Mirefy 70 ka hatramin'ny 470 cm kosa ny fototraviny ary malama. Io fototraviny io dia mamono tanteraka ny vatakazo. Mirefy 3 ka hatramin'ny 9 metatra ny taho lehibe izay mitondra ny zanadravina
ary ireo zanatravindreo izay hita amin'ny andany sy ankilany ravina dia miisa eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 4 ho an'ny inflorescence kosa na ny vondrombony na ny voninkazo ho an'ny fahalalantsika anazy amin'ny ankapobeny dia mirefy 5 ka hatramin'ny 20 cm ny taona mandinika izay mitondra azy io. Ireo vondrombony ireo dia mitangorona manodidina ny taona mandinika io. Misy ny marojejia lahy ary misy ny marojejia vavy. Ahoana ary ny hamantarantsika azy? Ho an'ny lahy dia miloko mena mangatsakatsaka ny voany ary ho an'ny vavy kosa dia miloko maitso mena miafotsy matroka. Ia dia faly miarabantsika indray izany aloha amin'ity fanarahana ity fotoana ity eto amin'ny parc Tsimbazaza ato amin'ny département Flore. Ity parc Tsimbazaza ity moa dia toerana anankiray izay anisan'ny fanaovana fikarohana ary koa fikajiana n'ireo zavamaniry na ny biby. Ny zavatra andresahana teo moa zany dia ny mikasika momba amin'ny ilay palmier antsoina hoe marojejia insinis izay efa andresahany namantsika teo. Io zavamaniry anankiray io moa zany ary ny ankabeazan'ny zavamaniry ato amin'ny parc Tsimbazaza dia saika alaina any amin'ny anaty ala any. Dia alaina graine izy io ny voany zany dia avy eo atao mitsiry any amin'ny pépinière na karazana tankesa zany izay fambolena an'ireo voan-javatra tiana ho ambolena atao amin'ny parc tiana ho ampitsiriana. Dia rehefa lehibe izy dia amin'izay fotoana izay izy dia afindra makety an-jaridaina. Ka raha ity zavamaniry anankiray ity zany no resahantsika dia amin'ny vatany hitantsika io dia mety efa mahatratra any amin'ny 30 taona ano any ny fotoana izay efa hoe nikarakarana azy ka nahatongavany tamin'izao toerana izao. Satria raha tany amin'ny efa hoe any amin'ny 20 taona tano any ny raviny izy io zany efa ngeza be ohatran'izao fa io vatany mandeha miakatra io zany no hitantsika hoe teo amin'ny 20 taona teo zany no niakarany. Izay angambany no mety hoe azontsika anampiana kely. Izy ihany koa moa zany hitantsika fa hoe apetraka eny amin'ny toerana izay tokony mba hipetrahana izy ary ny fikolokoloana anazy dia diovina tsara ny manodidina azy sahala amin'izao zavatra hitantsika izao. Dia avy eo ihany koa moa tsy maintsy mba atao mba hoe manintona an'ireo mason'ireo mpisangatsangana na ireo mpikaroka ihany koa izay tonga ato amin'ny parc satria ireny araka ny efa voalaza teo dia hoe zavamaniry tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Dia manampy betsaka koa zany amin'ny olona izay manao fikarohana ny fahitana an'ireny zavamaniry ireny ato amin'ny parc raha ohatra ka hoe anao fikarohana mikasika momba amin'ireny na tongavany ato dia eto zany izy dia efa mahita zava-dehibe tokoa. Mbola atao anatin'ny fandarana voary antsika amin'izao fotoana izao araka ny efa mifampilazaintsika tany amin'ny fandarana voalohany izay dia miaraka amin'ny CAS na ny California Academics of Science tsika eto Tsimbazaza amin'izao fotoana izao hijerintsika an'ilay Ant-Corse izay efa nalefantsika tao anatin'ny fandarana nakasika ny vitsika mazava ho azy dia anarakitsika zany hoe toy ny ahoana ny fizotran'ny Ant-Corse etỳ Tsimbazaza. Androany tokoa ny andro voalohany ho an'ilay Ant-Corse na fampifanana manokana izarana ny fahalalana ho an'ireo mpianatra malagasy vitsivitsy maromaro izay misy manodidina ny 30 eo izay miatrika fiofanana amin'izao fotoana izao ato amin'ny CAS Tsimbazaza fampianarana momba ny vitsika. Mpampianatra sy mpikaroka vitsivitsy avy any la Frantsa sy Californie no niara-ny fanometanana tamina mpianatra mpikaroka nanome ny fiofanana nandritra ny Ant-Corse teto Tsimbazaza. Manoloanantsika eto amin'izao fotoana izao Monsieur Nzaka Ravelomanana mpianatra mpikaroka atao amin'ny département entomologie momba ny vitsika hatrany ilay resaka. Faly miarabanao Monsieur Nzaka. Faly miarabanao Andry. Angamba ny tonga dia antanitsika avy hatrany izy hoe inona nga ilay hoe Ant-Corse? Ny Ant-Corse zany dia teny anglisy izy io avy amin'ny Ant vitsika dia Corse fianarana. Ant-Corse zany dia fampahafantarana ny ankizy ary fampahafantarana ihany koa ny mpianatra ny université momba ny vitsika.
raha maninona hoe vitsika satria ny tena malaza raha eto Madagasikara dia ny gitro, sahona. Fa ny resaka invertébré izany hoe ny insecte dia kely mba mpafantatra azy ary afaka teneniny hoe raha ny resaka momba amin'ny vitsika dia efa avancé koa ny recherche afaka mitovy lenta amin'ny lémurien satria efa betsaka ny sita découverte ary betsaka koa ny biby fantatra. Ary ny Inde-Corse dia arak'izay teny izay dia entina ampahafantarana koa momba amin'ny vitsika. Izany hoe raha hiteny vitsika isika dia afaka mba manana fahalalana ohatra ny olona miteny hoe lémurien firy ny karazany, inona ny antony iarovana ny lémurien ary ny vitsika koa manana ny atoany ary manana ny raha afaka tenenina ihany koa hoe ny antony fisiany satria n'aiza ilay antsika dia misy vitsika donc misy antony izany hoe fa maninona ny vitsika ny ao dia izay no fampahafantarana ny ankizy amin'ny Inde-Corse. Ie, mahafinaritra tokoa mahaliana ny sarababe-bahoaka angamba ny tena marina. Efa resantsika ihany tany amin'ny fandarana tany aloha tany hoe ny vitsika io zany dia manao maizy anazy, amin'izay manao maizy anazy zay dia toy ny ahoana njaka ny tapavitrian'ny ankizy na koa hoe ankizy toy ny ahoana ny tena liana anaraka ny Inde-Corse. Amin'ny Inde-Corse anazy moa zany dia tsy toy ny hoe ho an'ny ankizy proprement dit izy fa ho an'ny mpianatra eny amin'ny université. Izany hoe ireo mpianatra efa mivozy fahalalana mitsofoka amin'ny atao hoe spécialisation, izany hoe eo manomboka amin'ny 3e année eo zany. Ary tsy miferana ilay izy hoe ankizy mianatra momba ny vitsika amin'ny département d'entomologie ihany fa na ny ankizy mianatra ny zavaboary toy ny plantes, resaka manao recherche biochimique dia natsoina koa. Ny fahavitriana dia mitovy koa ary ny zano mizaraina roa ho amafisina ny fahalalana ankizy momba ny insecte na vitsika ny ao amin'ny département entomologie ary namafisina ihany koa ary amfantarina koa ny ankizy mianatra koatra ny insecte izany hoe ny any amin'ny pharmacologie, ny any amin'ny biologie animale, ny Inde-Corse izany hoe mitovy isa izany hoe amin'ny 420 zareo no namonjy an'ity formation ity dia eo amin'ny 10 eo ny olona manao insecte dia ny ambony misy manao plante sy domaine hafa zany. Mino fa liana dia liana ohatranà nareo amin'izao fotoana izao. Te hamantatra kokoa hoe inona ny vitsika tokoa zany tena fikaraona ataony njaka. Ny manokana aloha zany dia mianatra momba ny vitsika eny amin'ny tanety na ny hoe eny amin'ny savanina. Raha miresaka Madagasikara tsika dia miala foana matetika ny resahana na ny zavatra anaty rano fa amin'izay tokana ity indray dia ny eny amin'ny tanety satria betsaka ny famafao momba ny tanety hoe tena nisy efa hatrinila tokoa hoe ny tanety sa hoe vokatry ny fanimbanany ala dia lasa tanety sisa nisy teto Madagasikara indrindra na aty ampovoantany. Dia amin'ny alalan'ny vitsika no entiko anaovana fikarohana ampahafantarana hoe tena nisy koa ve ny tanety naturel ohatran'ireny any Afrika ireny hoe ny tanetin-jareo mantsy naturel ny fiantsoana anazy na hoe miombo izy na ny any Brésil. Fa ny eto Madagasikara dia mbola fanontaniana baraingy hoe tena naturel ve ny tanety ary manana ny endémicité an'ireo biby na ny plante ao amin'ilay izy. Dia ny fikarohana ataoko izany dia bien sûr à partir ny vitsika hoe ampifantatra an'izay valim-pahalalana izay hoe inona ny tena misy tokoa tamin'ny momba ny zava-niseho momba ny histoire naturelle amin'ny végétation eto Madagasikara. Nahazo fahalalana sy tombontsoa tokoa ireto mpianatra malagasy izay nandray anjara tamin'ity andiany ho an'ny taona 2024 ity. Nandritra izany dia nisy ny fampianarana sy fampalalana ny momba ny vitsika amin'ny ankapobeny sy ara-tsiantifika. Manarak'izay dia naseho sy niezahana nampiarina ihany koa ny fomba fiasa anaty ala miaraka amin'ireo fitaovana sy fomba fiasa manokana natokana ho an'izany. Le premier fait, il faut rouge, comme ça, c'est les insectes, rouge. Après, voir les litières. On ramasse tous les litières, après mettre dans cette shifter. Ça c'est exemple, c'est pas comme ça qu'on ramasse dans la forêt. Après, tu vas comme ça pour que les insectes descendent en bas. Après, tu vas jeter comme ça. Après, les litières restent en bas avec tous les insectes. Oui, c'est ça. Après, il y a quelques sacs roses qui peut mettre cette litière-là dans la... Ny Inde-Corse androany nataonay zao maraina dia tena resaka théorie fotsiny izany hoe mamantatra mombamomba kokoa zany ny vitsika zany
noho ny andavanandro sy ahafantarana azy hoe bibikely hitantsika eny a dia ohatr'izay fa manana ny lanjany sy manana ny mampanokana anazy mihitsy izany ny vitsika. Izay nataonay tamin'ny maraina, ny hariva indray izay niompana kokoa tamin'ireo atao hoe technique de collecte zany hoe ny fandraisana sy ny fikirakirana bibikely zany a rehefa anaty terrain, satria izy ireo manko dia ho ianarana sy ho alalina kokoa anaty labo. Dia izay zao ny programanay androany tamin'ny End-Course. Maharitra efatrandro ny End-Course izay misy isan-taona eto Madagasikara ary misy ihany koa isan-taona any ivelany any izay safidianan'ireto mpikaroka manokana sy mpikarakara toerana anaty ala. Mandritra izay efatrandro izay dia misy ny andro voaloha izay fampahalalana ny ankapobean'ny vitsika ary ihany koa fampahafantarana ny fomba fiasa anaty ala mandritra ny fikarohana na ny pratika mazava ho azy. Ny andro faharoa kosa dia misy ny fidinana anaty ala, akana ireo vitsika, fanaovana échantillonnage na capture, angalana ireo vitsika izay ho ampiasaina amin'ny andro fahatelo, anaovana ny identification na fampahafantarana ny tsirairay avy. Ny andro fahaefatra kosa dia fanaovana ny montage na fametrahana ireo vitsika anaty boîte à collection ahafahana manavaka ny tsirairay avy, ny genre, ny espèce ihany koa. Si End-Course, c'est une chance pour les étudiants malgaches pour voir les choses qui sont, pour la plupart, invisibles. On ne voit pas les fourmis, on ne comprend pas qu'ils sont le corps pour l'écosystème. Ce sont eux qui vraiment font bouger un écosystème. Par exemple, il y a les oiseaux, tout le monde aime les oiseaux. Il y a même un guide des oiseaux de Madagascar. Mais il n'y a pas un guide sur les insectes. Mais quand même, on peut enlever tous les oiseaux dans la forêt, ça existe encore la forêt. Mais on ne peut pas enlever les insectes. Sans les insectes, l'écosystème ne marche pas. Et pourquoi ça c'est important? C'est important parce qu'on a besoin de l'écosystème. C'est l'écosystème qui est très important pour le cycle des nutriments dans la terre. Et ce sont les insectes qui dirigent ça. Par exemple, on ne peut pas avoir l'eau fraîche sur les montagnes. S'il n'y a pas de forêt dans la montagne, l'eau n'arrive pas en bas, c'est le bout. La forêt, c'est comme le cœur de Madagascar. Mais en plus, pour moi, les fourmis sont spéciales. Ils sont très belles. Si on regarde avec les loupes tout près, on commence à voir des choses incroyables. Tu vois, il n'y a que 1500 espèces de fourmis ici à Madagascar, mais chaque espèce fait quelque chose de différent. Ils mangent une autre chose. Ils vivent avec un écosystème différent. Et ça, c'est la chose spéciale avec les fourmis. Et en plus, les espèces se trouvent jusqu'ici à Madagascar et ils sont sociales. Ça veut dire que si on voit comment marchent les fourmis, on peut apprendre aussi comment marche notre société. Tu vois, les fourmis, c'est comme un livre de connaissances. Si tu ne peux pas lire et tu vois un livre, qu'est-ce que tu vois? C'est juste un petit morceau de bois pour faire le vague. Tu ne vois pas que cette bibliothèque, c'est quelque chose d'important pour notre histoire et notre futur. La même chose avec la forêt. Si on ne peut pas lire une forêt, si on ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dedans, la forêt, c'est juste quelque chose pour couper, pour sortir le bois de rose, pour mettre la table. C'est exploitation pour quelque chose short term, mais il faut penser plus long terme. Et je crois avant, cette question c'était difficile pour les Malgaches. Et maintenant, je écoute plus en plus que surtout les étudiants qui commencent à dire non, arrête le bois de rose, arrête l'exploitation. Il faut quand même vivre ici à Madagascar avec notre histoire. Sinon, dans 50 ans, qu'est-ce que nous avons ici? On va perdre tout. Et c'est difficile quand même pour quelqu'un pour penser long terme. Mais il faut quand même penser des risques. On est très bien pour penser des risques. Par exemple, on sait qu'on peut mettre une maison sur la côte, mais quand même, à temps en temps, on va avoir un cyclone. On prend ça avec ces calculs. Mais quand même, avec le changement du climat, le changement des coupes des forêts, comme on n'écoute pas ce risque. Mais c'est là, en face de nous. Et c'est l'individu qui doit écouter ce risque. Quoi est-ce que l'homme peut comprendre ce risque?
Il faut commencer maintenant, avant que c'est trop tard. Cette groupe des étudiants sont le dernier pour savoir qu'est-ce qu'il y a ici à Madagascar, et c'est le dernier groupe qui peut faire quelque chose pour savoir qu'est-ce qu'on trouve ici à Madagascar. Pour qui? Pour les enfants aussi, mais pour la qualité de vie ici à Madagascar. Tsy maintsy ho avela atonga mifetra tsy maintsy ho avela isaraka mbola iaona isika atano fahatsiarovana